Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy an, Mirana ny anarako an, fifaliana ho ahy ny mijoro vavolombelona aminao an, ny nanafahan'ny tompo anahy tao anatin'ny toetra ratsiko an, anisan'izany ny fitsangatsangana, ny fitiavan-tena, ary tena hoe nandraisako ny tompo marina teo amin'ny fiainako an, nikasihan'ny tompo anahy marina teo amin'ny fiainako an. Tamin'ny fahakeloko an, tamin'ny faharoa taonako na fahatelo taonako an, dia maty ny dadako an, dia tsy nanana an'izay hoe fahatsiarovana niarahako tamin'ny dadako izay ahako an. Dia tamin'ny faharoa ambin'ny folo taonako teo indray an, dia maty ny mamako an, dia nisy an'izay fahabangana be izay teo amin'ny fiainako an, indrindrandrindra hoe fahabangana fitiavana ray aman-dreny an, fahabangana fitiavan'ny ray niteraka izany an, dia nahatonga anahy tafalatsaka tao anatin'ny fitsangatsangana, nahatonga anahy tafalatsaka tao anatina fitiavana, fitadiavana fitiavana aman'olona, fitadiavana fitiavana amina lehilahy, izay tena tsy nahitako an'izay hoe fitiavana izay marina, tsy nahitako an'izay fiadanam-po an, tsy nahitako an'izay hoe fifaliana izay an. Nandritra an'izay fotoana izay ary an, dia tena hoe te hiala tao anatin'izany fitsangatsangana sy toetra ratsy maro samihafa izay hoe nataoko izay an. Fa tsy tafiala satria tena hoe mbola tsy tato anatiko ny fanahy masina, ary mbola tsy tsapako ny hoe ahoana marina izany hoe miaraka amin'i Jesosy izany an. Dia tao anatin'izay fotoana izay ahako an, nefa efa nandeha nivavaka, efa nanao asan'Andriamanitra teny foana, dia nieritreritra hoe manao ny asan'Andriamanitra dia voavonjy an, mandeha mivavaka dia voavonjy an, n'inona ataonao ny andavanandronao an. Dia nanao ny fiainako teny foana nefa tsy nahita fiadanam-po an, tsy nahita fifaliana, tsy nahita fiadanana an. Fa tao anatin'izay fotoana anankiray izay an, vao tsy ela akory an, tamin'ny février 2020 eo an, dia tena niasa tato anatiko ny tompo an, tena hoe nikasika anahy ny fanahy masina tamin'ny alalana olona anankiray izay an. Tena hoe nampahita ny tompo anahy mihitsy hoe nataon'ny tompo nanao choix hoe hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao sa hanaradia an'i Jesosy. Dia teo ahako an, tena hoe tsapako hoe izay ny fanahy masina fa mikasika anahy, satria teo vao tsapako hoe hay Jesosy an, ilay fitiavana notadiaviko hatr'izay an, taman'olona, tamina lehilahy an. Dia tena hoe teo an, tena nanafaka anahy ny tompo an, tena hoe nikasika anahy ny tompo an, ary tena miandalana teny an, tena hoe nafahan'ny tompo tao anatin'izany hoe fitsangatsangana izany ahako an, tao anatin'izany fitiavan-tena izany an, tena hoe nanova ny fiainako tanteraka ny tompo an, izay tena nahitako fifaliana sy fiadanam-po an. Dia misy teny soratra masina izay ao amin'ny Jaona 9:20, tenin'i Jesosy tamin'ny ilay vehivavy janga izy ity hoe izaho koa hozy izy tsy manameloka anao an, mandehana hozy izy ary amin'izao sy izao aza manonta intsony an, tiako hampahirezana anao izay teny izay hoe n'inona fa hotana vitanao an, dia matokia hapetrao amin'i Jesosy an, raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, fa Jesosy tsy manameloka anao an. Tena hoe mila mibebaka, mila miala amin'ny fahotana, tena hoe mandray an'i Jesosy tanteraka amin'ny fiainana, fa tsy haninenana miaraka amin'ny tompo ary tena hoe ahitana fiadanam-po n'inona miseho amin'ny fiainana, dia tena hoe tsy mamela anao irery izany ny tompo. Dia izay no tiako hampahirezana anao androany an, dia misaotra anao an nanaraka an'izao fijoroana vavolombelona izao an, dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Veloma tompoko.